Itsakila nefa dia mbola mitohy hatrany ary miamaro isa ireo mpanaraka ny solombavambahoaka telo amin'ny fitopolo mianadahy natanteraka ny hetsika tsy mivoana ao anatin'ny foto-kevitra ny joroana ireto mpanao fihetsiketsehana ireto dia ny fangatahana fametram-pialany ny filoam-perinasa zany Andriamatoa Hery Rajaonarymampianina io ny voalaza teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey tamin'ity andro androany ity. Nitohy androany ny hetsika ataon'ireo solombavambahoaka etsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey nitombo isa ny fahitana ny sendika izay nitonga teny itoerana androany. Ny sendika amin'ny mpampianatra dia nitombo isa. Maro ireo mpampianatra izay efa nanomboka ny tsy nampianatra intsony fa namonjy ny hetsika teny Analakely. Ny mpiasan'ny JIRAMA ihany koa dia tonga maro teny Analakely androany. Raha ny kabarin'ny fandimbiasana teny Kianja androany dia tsy niova ny zavatra angatahana. Dia ny felan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarymampianina sy ireo rehetra ao anatin'ny governementany Mahafaly. Raha ampitso dia ho avy anatevin-daharana ireo mpanao fihetsiketsehana ireo ny avy any amin'ny faritra raha ny fanazavana azo teny Kianja ihany.